Malagasy tsy vaky volo, sika miaramila manerana ny nosy. Ny voalohanteny dia miondrika mpanajana manoloana ny nofo mangatsika indreo mpiray tanindrazana na sivily na miaramila, ary mirary fahasalamana tanteraka ho an'ireo izay mbola mitsabo teny. Ny zavatra maika voalohany indrindra dia ny famerenana ny filaminam-bahoaka sy ny fiainana andavanandro ny malagasy rehetra. Isika miaramila dia ho an'ny tanindrazana, miaro ny vahoaka sy ny fananany, ary indrindra miaina eo anivon'ny fiarahamonina. Noho izany, mba hampirindra ny fibaikoana, manomboka izao dia miainga eto Kapisaty ny fibaikoana ny tafika malagasy, anabakabaka, an-tanety ary an-dranomasina. Manaraka izany, manentana hatrany tsika malagasy tsy vaky volo, isika eo anatin'ny folo alin-dahy rehetra, mba hiara-miasa, hiaro ny fananana iombonana, mba tsy hisian'ny fandrombana ho tombotsoa antsika rehetra. Ho an'ny tanindrazana.